ho antsika dia hoy ny voalaza hoe tsy misy anarana eto ambany masoandro azon'olona famonjena anarana ray ihany men'olona azona famonjena izay anarana izay a Jesosy Kristy ny anarany i Jesosy Kristy io tsy protestant i Jesosy Kristy io tsy katolika na anglikanina na luteranina na evangelika fa io Jesosy Kristy io dia lalana sy famarinana ary fiainana vaholanao antsoanao vaholanao any Madagasikara dia tsotra fotsiny Jesosy Kristy inona ny ilainy Jesosy ilainy Jesosy amiko sy aminao dia ny fanekena azy ho tompo ho mpamonjy ho mpanjaka ny fiainana tsy mitaonanao zay eto hiditra fiangonana tsy hitaonanao zay eto amina fikambanana na trano fivavahana fa hitaonanao zay eto hanatona ny Jesosy mihitsy satria Jesosy tsy hitanao any anaty trano fivavahana Jesosy tsy hitanao any anaty trano fiangonana satria Jesosy petra anaty trano natao-tanana fa Jesosy dia teona ao am-ponao Jesosy te anjaka anafaka atsika amin'ny fahotana anafaka atsika amin'ny fahazaran-dratsy anafaka atsika amin'ny fahafatesana fa tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'ny Jesosy tsy manavakavaka Jesosy na iza tsy manavaka foko tsy manavaka firazanana tsy manavaka faripahaizana na faripahalalana tsy manavaka faripahalalana fa ny olona rehetra dia tia ny vonjena avokoa ny olona rehetra dia tiany azo ny famonjena ao anatin'izany izao ao anatin'izany ianao zay miaina ty toroteny ty dia ny anatonana ianao eto dia anabaran'izany fitiavan'Andriamanitra anao dariny anafakanao amin'ny fahafatesana anafakanao amin'ny gerdanyota anafakanao amin'ny asan'ny maizina rehetra fa za milaza aminao fa ambonino ny anarana rehetra zany Jesosy Kristy zany anafakanao amin'ny fampisaviana ataon'ny olona anafakanao amin'ny halleluja anafakanao amin'ny zamosa anafakanao fanisin'olona anafakanao amin'izay mamely amin'ny varatra ambonino ny anarana rehetra Jesosy ary rehefa Jesosy nao anatinao tsisy matoatra rehefa Jesosy nao anatinao tsisy mahafaty anao rehefa Jesosy nao anatinao tsisy samikasikasika anao satria voatsoratra fa ny anjely Jehova mitopy na zay matahotra azy ka mamonjy azy ary zany anjely zany voalaza zany anjely zany a ny anjely ray dia efa mihoatra ny 3 metatra ny habeany ary ny elany a efa matatra ny 9 metatra ny habeany nefa rehefa ny olona ny manana Jesosy Kristy dia misy fiarovana manodidina azy eo inona ny ilainao zao fotoana mila fiarovana ve anao mila antoka ny amin'ny fiainanao ve anao mila fanantenanao amin'ny ho avy ve anao za milaza aminao fa ty zavatra tolotra anao ty mandaitry ty ty zavatra entiko aminao ty mandaitry ty fa isy maro analikisy na vahiny na malagasy rizany refanakadany famonjena Jesosy Kristy zany dia natsapa famonjena natsapa fiadana natsapa fiarovana ary indrindra natsapa fanapankemika ary manana antoka fiainana mandrakizay gasy malala ry malagasy malala vaholana atsika eto Madagasikara dia Jesosy Kristy Jesosy Kristy anafakanao amin'ny fahotana anafakanao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra anafakanao amin'ny fahaverezana fanomeanao fiainana mandrakizay inona ary natao raha mibebaka marina ianao noho ny finoanao an Jesosy dia manafakanao amin'ny fahotana izy manafakanao amin'ny iziny izy zay mety nilovanao tamin'ny raza amin'ireo rehetra tany aloha tany manafakanao izy amin'ny fatipato satana rehetra ary ny rany nalatsa ny tegna azy fizaliana dia manadio anao mba hatonga anao olom-baovao hatonga anao olom-baovao afaka tsy manota intsony afaka amin'ny fahotana afaka amin'ny fahazaran-batsy ary olona vaovao andeha amin'ny famarinana mila olona marina eto Madagasikara mila olona matahotra an'Andriamanitra eto Madagasikara mila olona marina eto amin'ny tsenan'omby
mila olo marina matahotra an'Andriamanitra eto amin'ny tsenan'omby, mila olona manana iaina amin'ny rariny sy ny hitsiny, satria ny malagasy dia manan-karena ny tany, mahavokatra ny tany, mahavita tsara ny fiompiana. Nefa ny malagasy dia ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny olana lava. Satria nahoana tsy misy ilay tahotra an'Andriamanitra, satria nahoana tsy misy ny fitsizovana ny hafa sy ny fitiavana ny hafa, satria nahoana tsy ao ilay fahamarinana fa ny kolokolo ny manjaka, ny alatra ny manjaka. Ary raha mbola ny ao anaty alatra, ao anaty kolikoly, ao anatin'ny langy, ao anatin'ny risoriso, ao anatin'ny tsy fitiavana namana, dia tsy misy fiadanana, tsy misy filaminana, tsy misy firindrana, ary tsy eo tanan'Andriamanitra. Ary rehefa ny tanan'Andriamanitra ny tsy eo dia aretina ny eo, lozana eo, fampatesana ny eo, vonolona ny eo, ady matsiravina ny eo, tsy misy fiadanana eo. Androany amin'ity androany ity ny tanan'Andriamanitra mitsotra aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba handraisana ho azy, atonganao hiaina amin'ny fahamarinana, atonganao hiaina amin'ny fahitsiana, atonganao analan'ny kolikoly, analan'ny langy, analan'ny risoriso, analan'ny voolona, ary atonganao hibebaka marina hanatona an'i Jesosy Kristy. Andohalika ao atonga Jesosy Kristy hananao fiainana mandrakizay. Halleluja. Tsy akasika anao intsony ny fahavalo, tsy akasika anao ny dahalo, tsy akasika anao izay mpamon'olona, satria hoy ny voalaza hoe izay mikasikasika anao dia tahaka ny mikasikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Satria ny voalaza hoe averika any le teny teo, ny anjelany Jehova amin'ny tompo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ary satria ny voalaza hoe ataon'ny tompo miavaka manompo azy sy ny tsy manompo azy. Raha tonga eto aminao zay, tsy anambara aminao atoko-pivavahana zay araka ny efa teneniko teo. Tsy hitananao hoe ndao any am-piangonanay, ndao any amin'ny trano fivavahanay, zay tsy manana fiangonana, zay tsy manana trano fivavahana. Tsy hitaona aminao hoe aloavo ny rakitra na hoe aloavo ny fahafolo-karena. Tsy hitaona aminao hoe eto ny voka-dehibe mba hitahinanao, fa hiteny aminao zay hoe misy fahafahana omenanao, misy fiadanana omenanao, misy fitsarana omenanao, misy fifaliana omenanao, misy fahanantenana amin'ny fiainana lavy omenanao. Dia Jesosy Kristy zany, Jesosy Kristy zany. Fa na inona entinao eo anatrehan'i Jesosy Kristy, milaza azy ho mahery, milaza azy ho matanjaka, milaza azy ho manam-pahefana, milaza azy ho mavita ny zavatra rehetra, tsy tonga eo akitro-keliny Jesosy Kristy akory zany lazaiko anao. Fa zany Jesosy zany ny ambony noho ny ambony rehetra, zany Jesosy zany manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Miteny izy dia ary ny zavatra teneniny, miteny izy dia tanteraka izay lazaina, miteny izy fanafana dia afaka izay afaka. Zany Jesosy Kristy zany lazaiko anao, fa nitetehana ny hamonoana azy ary maty tokoa izy. Zany Jesosy Kristy zany lazaiko anao, nombona tamin'ny azy fizaliana, nijaly fa diranovana, nandatsaka ny rany hatramin'ny farany indrindra ary maty zany. Naleviny zany Jesosy Kristy zany. Fa rehefa naleviny zany Jesosy Kristy zany, 3 andro ihany fa tsy afaka ny ohatran'izay. 3 andro ihany fa tsy afaka ny ohatran'izay. Tsy afaka nitazona azy io tany io, tsy afaka nitazona azy ny fasana, tsy afaka nitazona azy satria maloto ny fasana, maimbo ny fasana, fenohita ny fasana, misy osina ny fasana. Fa ilay Jesosy Kristy nefa dia masin'Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy dia mahery indrindra, ilay Jesosy Kristy dia ambony noho ny ambony, ilay Jesosy Kristy dia tsy nanatsiny ary feno fahamarinana, tsy isanitazona azy ny fasana. Fa namoaka azy tao ny fanahin'Andriamanitra ary nitsangana tamin'ny maty izy, velona mandrakizay. Vato amatonina nanerena zany varavara-pasan'i Jesosy zany mba tsy voahany tao. Fa tsisy dikany ny vato amatonina, fa nirodana ny vato amatonina, satria nila nivoaka tao ilay mpanjaka ny mpanjaka mba hahavovozy ianao. Nila nivoaka tao ilay vahaolana mba hitondra vahaolana ao tao. Nila nivoaka tao ilay mpanjaka ny mpanjaka, nila nivoaka tao ilay mpanasitana, nila nivoaka tao ilay mpanangana maty, nila nivoaka tao ilay mahery indrindra mba hananganana anao, azonao fiainana mandrakizay ihany koa. Tsy vazivazy ao resaka ataona izao, fa nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy zany, velona mandrakizay zany Jesosy zany, manana ny fahefana rehetra zany Jesosy zany, afaka mamonjy anao zany, fa afaka mamono anao ihany koa, afaka manasitrana anao zany, fa afaka mitondra retina ho anao ihany koa, afaka mitondra fiadanana ho anao zany, fa afaka mitondra samboana voaram-piainana ho anao ihany koa. Fa androany apetraka aminao ny safidy, na ny fahafatesana, na ny fiainana. Apetraka aminao ny safidy, na ny okona, na ny fitahiana. Apetraka aminao ny safidy, na ny mazava, na ny maizina. Fa tsy afaka miaraka ireo,
tsy afaka sady anompony razana ianao, tsy afaka sady hivavaka amin'ny maty ianao, tsy afaka sady angata-pitahina amin'ny razana ianao no hivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy miaraka ireo. Fa na Jesosy Kristy ilay velona tsakana tamin'ny maty mandrakizay, na ny razana tsy hitahanao, fa raha ny razana no ta, efa miliardera daholo ny malagasy rehetra teto tany. Raha ny razana no ta, efa nahazo fitahina ary tena hoe jeren'ny firenena rehetra ny malagasy fa tena manan-karena sy mahomby. Fa tsy mitaha ny razana, tsy malala zay eto ambony tany ny razana, tsy mareny ninona ny razana, fa rehefa maty iny dia vovoka, rehefa maty iny dia hoan'ny kakana, rehefa maty iny dia lasa tany, tsy mareny ninona. Riovako, ialao ny fanompotsapy, ry malagasy, ialao ny fanompona razana, fa rehefa maty dia tsy misy aina intsony, rehefa maty dia tsy misy fitahina intsony, rehefa maty dia tsy misy mitasy mijery zany, tsy manana tsara eto tany, eto amin'ny velona ny maty, fa rehefa maty iny dia any am-pahasalany. Iangaviko anao, afoizo ny fanompotsapy. Iangaviko anao, afoizo. Tonga dia tsoroko aminao eto mihitsy noho ny fitiavako anao. Afoizo ny famadihana, satria ny famadihana dia mipolorosina, famadihana dia mandany vola, ny famadihana dia mandany andro, fa tsy mitondra fitahina ho anao zany, fa vao mainka ozina ho anao zany. Zay rehetra nomen'ny razana dia tsara, zay rehetra lovaina amin'ny malagasy rehetra dia tsara, fa misy zavatra avela, misy zavatra tsy mety, misy zavatra hitsana, misokatra ny masolao androany, mareny sofinao androany. Halleluja! Miratso a Jesosy Kristy eto, manatolo ianao zay milaza fa ampononao Jesosy sy Andriamanitra ao, manatolo ianao zay milaza fa maherinao Jesosy sy Andriamanitra ao, manatolo eto, manatolo eto, ahitasika azy fa ampononao ny ambony zany Jesosy zany, mandrisy ny fahamatesany zany Jesosy zany, mpanjaka ny mpanjaka zany Jesosy zany, lehibe indrindra zany Jesosy zany. Zay milaza fa misy ampononao Jesosy, zay milaza fa misy maherinao Jesosy, eto ny profo, manatolo eto fa mbarako aminao fa maherinao ny mahery zany Jesosy zany, ampononao ny ambony zany Jesosy zany, manakana ny maty zany Jesosy zany, ary tsy azo ampitovizana amin'izan'izy zany Jesosy zany. Halleluja! Noho ny fitiavany Jesosy ianao ny izarana ianao an'izany, fa raha tsy manana an Jesosy ianao dia fahafatesana ny miandry anao, raha tsy manana an Jesosy ianao dia oizina ny miandry anao, raha tsy manana an Jesosy ianao dia fahoriana ny fiainanao. Fa androany misy fotoana ny zavatra rehetra, ndao ho anenenanao ny fitovianao, ndao ho anenenanao ny amafy ny fonao, fa tsy afaka hiala amin'izany fahafatesana izany ianao. Ary rehefa tonga zany fahafatesana izany, tsisy avozy ianao ny amin'izany. Fa raha Jesosy no atoninao, Jesosy no afaka anao amin'ny fahafatesana. Satria izao no nambara, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino na maty aza dia velona indray, aza rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy ihany ny fanafody ny fahafatesana, Jesosy ihany ny fanafody ny fahafatesana. Ary raha fahafatesana totaly, fantalovanao fotsiny, andovanao ny fiainana mandrakizay. Fa raha ivelana Jesosy dia lazaiko anao fa tsisy fanantenana. Raha ivelana Jesosy dia lazaiko anao fa resaka fotsiny ihany. Raha ivelana Jesosy dia lazaiko anao fa sarotsaro ny fotsiny ihany. Fa ao am Jesosy, ao am Jesosy, ao am Jesosy, ao am Jesosy irery ihany no misy ny fiainana. Ao am Jesosy irery ihany ny fahalalahity ny fahafatesana. Ao am Jesosy irery ihany ny fanafahana amin'ny areti-mandringana. Ao am Jesosy irery ihany ny fanapahana ny izina. Ary ao am Jesosy irery ihany ny ahafahana mandresy ny kolikoly, mandresy ny lagy, mandresy ny vitaka, mandresy ny tsy fahamarinana rehetra izay mamotika ny malagasy. Satria ny malagasy dia manao an'Andriamanitra ho tompo eo am-bava fotsiny, manao an'Andriamanitra ho tompo eo am-bava fotsiny rehefa lahady ny makany am-piangonana na rehefa sabotsy. Fa rehefa tonga ny fotoana ankoatr'izay dia ao ihany ny fijangajangana, ao ny ala-badimilina, ao ny fandrafiana, ao ny tsy fitiavana, ao ny valifaty, ao ny fanompotsapy maro isan-karazany. Tsy fombafomba tahaka izany no ilain'i Jesosy Kristy. Ary izay no mamotika ny firenentsika, satria fombafomba ny antsika, satria endrika ty ivelany antsika. Tsy resaka akanjo tsara anao io e, tsy resaka fianjaikana ke io e, tsy resaka fantaovana rakitra sy fantaovana faforo-karena sy fantaovana volana io e, fa io resaka fo miofa, io resaka fo mibebaka, io resaka fo tena
manaiky zato isanzato fanjakan Jesosy amponao io de resaka avokoa mibebaka miaiky ny famarinana miaiky ny fahotana miaiky ny mampanota very miaiky fa tsy marina fa rehefa manatona azy ianao de zao lazaiko anao tsy manosika anao izy tsy midina aminao izy tsy miala aminao izy fa zarana ary anao manatona azy zarana azy anao manatona azy feny fahotana anao tiany anao raisiny anao de dioviny ao anaty fotaka ny fahotana anao maloto anao tiany anao raisiny anao de dioviny ao anaty fahamazinana anao ny manatona azy tiany anao de apetrandreo amin'ny mazava anao alleluia tiana andrara aminao za eto andrano mandany andro zay fotoana mihitsy zay manokana fotoana mihitsy zay avy any Antananarivo avany ilaza aminao eto amin'ny tsenanomby fa ny vahaolana antsika ry malagasy vahaolana antsika ry mpiompy ry tatsa malala ry mpamboly malala ry malagasy malala ry eto amin'ny tsenanomby malala fitiavana ianao ny zarainao azany fa raha manatona an Jesosy ianao de raha afaka mifahafatesana ianao raha manatona an Jesosy ianao ho voadio ianao vosasa amin'ny rano Jesosy ho tonga olona avao afaka ny fahotana raha manatona an Jesosy ianao de atsagana ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny lanitra nofonenanao raha manatona an Jesosy ianao de izy hitany bibibibilao izy hitany fambilenao izy hitany asanao raha manatona an Jesosy ianao de vomazy fa Jehova mipendria tsy anatsava maory aho raha manatona an Jesosy ianao de izy zany mpiary tsara izao mamotra ny ako amotsilotra raha manatona an Jesosy ianao miaro anao izy zay tsy rary avy reto de vavyolombelony zany fa rehefa nikasihan Jesosy ny fonay rehefa nikasihan Jesosy ny masonay rehefa nisy nitoroteny sala am'izao dia voagasika tarim-ponay zay ary nibebaka marina nanolo tena ho an Jesosy niaiky ny fahotana niaiky famaloto niaiky fa ao anatin'ny tsy fahamarinana niaiky fa ao anatin'ny aizina niaiky fa tena very fa nazavainy Jesosy ary nikasiha Jesosy rehefa mikasihan Jesosy zay de sampanay ny famelan-keloka no voalohany indrindra sampanay ny fahananana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay noho ny finoana ary rehefa avy eo tsy resaka ambava fotsiny zany tsy resaka fotsiny ohatra makany am-piangonana de mitsangana de mipetraka de mandeha mody zany nefa ny fiainana tsisy fiovana fa rehefa avy eo nanafaka anay tamin'ny fangezany mody izy zay nangalatra tsy nangalatra intsony zay nanao kolikoly tsy nanao kolikoly intsony zay nandanga tsy nandanga intsony zay nanota tsy nanota intsony zay rehetrarehetra voageja ny fahotana tsy voageja intsony zay rehetrarehetra tao anaty tahotra ny fahafatesana tsy natahotra intsony zay rehetrarehetra tao anatin'ny aizina tsy tao anatin'ny aizina intsony zay olona mbola tsy namela heloka fa mbola nankahala rehefa tonga tao amin'ny Jesosy tsy nankahala intsony fa nany fahavalo de lasa tiny zay rehetrarehetra nianatra dia milamina ny fianarany zay rehetrarehetra niasa dia lavorary ny asa nataony zay rehetrarehetra nanana fipasana nanao asa tsara no tahin'Andriamanitra ny asany zay rehetrarehetra tao anatin'ny fahasarotana no vany tompo izay nasarotra azy tianao Jesosy tianao Jesosy tianao Jesosy ray aman-dreny ambony noho ny ambony io Jesosy io mpazak'alofora Jesosy io halleloia zany rahalahy tianao Jesosy Jesosy hany vahaolana Jesosy hany vahaolana fa sisa ohatr'izay nareo any akaikaiky ny katsakany tianareo Jesosy fa zavatra toriana iainareo eto a tsy resaka ambava fosiny fa pirofo zavatra ny ainanay zavatra tsapanay ary tsy mandaay raha hiteny eto ambava fosiny nefa tsy marina fa marina zay rehetrarehetra nanana an Jesosy voavela heloka manana fanantenanany amin'ny avy ary matsapa fiadanana matsapa fitaharana halleluia ezahanay ny antso ezahanay ny feo satria mandeha ny fotoana mandeha ny fotoana mandeha ny fotoana te hiadana avianao ry malagasy te ho sambatra avianao ny malagasy te hiana milamina avianao ry malagasy te hatsapa fitahina marina avianao ry malagasy numéro ambony numéro rehetra nomeko anao Jesosy Kristy ny anarany zany numéro ambony numéro zany numéro 1 izy mbola ambony no numéro 1 izy any mpazaky eto tany ambony no zany mpazaky zany izy izany mahery indrindra eto amin'ity toerana ity mahery no zay mahery eto izy izany manam-pahefana indrindra eto amin'ity toerana ity manam-pahefana no zay manam-pahefana eto izy halleluia
toerana ty mazava no izay mazava eto izy. Halleluja. Zany Jesosy Kristy izay zaraina aminao. Fa tsisy vahaolana afa-tsy eo am' Jesosy. Tsy misy vahaolana afa-tsy eo am' Jesosy. Ry malagasy havako, ry malagasy malalako, ry mpiray tanindrazana amiko, ry mpiara-belona rehetra eto, tianao Jesosy. Ao am-ponao ty no toerana. Inona natao? Mivavaha. Mifona Jesosy ny amin'ny fahotako. Fona Jesosy ny amin'ny fanompontsampiko. Fona Jesosy ny amin'ny mpamadihana. Fona Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra ody sy sikidy sy ny fanangona. Entiko eto anatrihanao daholo zany Jesosy. Ary manaiky afa tsy izy ireo. Fa ianao no Andriamanitra velona. Manokona anao amin'ny fanetretena Jesosy. Ranao no manadio ahy. Ranao no manafaka. Ary manaiky anao mpanjaka ny fo koa Jesosy. Rehefa ataonao zay fibebahana marina zay za milaza aminao. Raha tsy ataonao imolotra fotsiny zany fa tena ataonao, dia manana fiainana ianao, mahazo famelan-keloka ianao, ary mahazo fitahina ianao. Mitahy eo i Jesosy io e. Za milaza aminao amin'izany. Mitady fitahina ianao, mitahy i Jesosy io. Mitady fanasoavana ianao, mitahy i Jesosy io. Mitady fahasalamana ianao, manasitrana i Jesosy io. Aretina saro-tsabona, aretina saro-patarina, aretina tsy sisy fanafany. Eto eo anatrehan Jesosy fa misy fanafany zany. Ho sitrana ianao, ho afaka amin'ny aretinao ianao. Halleluja. Loza atahoranao, eto eo anatrehan Jesosy. Miaro anao amin'ny loza Jesosy. Fandobana sy famoteana atahoranao. Za milaza aminao fa vao manaiky an'i Jesosy ianao, ny mason'i Jesosy mijery anao. Ary saro-piarony aminao izy, sarotiny aminao izy. Ary tsy tiana ianao misikitikitika satria zanany ianao. Dia atolory azy ny fonao e. Aza mangatakandro e. Aza varina e. Ory tanora, ory zatovo a. Mandalo zao fiainana zao. Mandalo zao tontolo zao. Mandalo ny eto tany. Fa atolory an'i Jesosy ny fo. Fonan'i Jesosy ny maritra mandrakizay. Nitoka afaty anao zany. Ny sigara motika anao zany dalahy. Ny rendrarendra zao fiaina zao motika anao zany. Fa Jesosy a, ny anome fiainanao anao. Halleluja. Hoy zany a, misotranao ny ainonay, misotranao naharitra ny aino. Raha misy fanontanianao a, raha misy atra tianao resahana, raha misy vavaka tianao ho atao aminao ihany koa, eto zany dia afaka ataotsika. Tsy mila hoe pilipitro na altara na hoe misy sobika kely eo dia andoavantsika rakitra. Maimaimpona daholo zay zavatra atao eto a. Dia zay ny zavatra tena tianany zarena. Tsy misy famonjena afa-tsy eo am' Jesosy. Tsy misy famonjena afa-tsy eo am' Jesosy. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Atolory azy ny fonao. Atolory azy ny fiainanao. Velao izy no anjaka sy anapaka. Dia mirary soa antsika rehetra. Tsy andalo maina ane zany teny zany. Fa ikasika anao ary tonga fibebahana aminao. Avelika any. Raha misy resaka tianao atao, raha misy fifanakalozana tianao atao, malalaka zay, afaka miresaka zay. Raha misy vavaka tianao angatahana, raha misy zavatra tianao resahana fotsiny mihitsy, afaka miresaka tsika, afaka mifanakalo tsika. Dia andetso zay a, fa sady mandeha ihany zay fa eny am-pandehanana eny a, rehefa tsisy moa dia misaotra anareo ny aino a, matoky zay. Jesosy anafaka an'ity firenentsika ity. Jesosy amonjy an'ity firenentsika ity a. Jesosy a ikasiky olona maro eto a ho tonga amin'ny fivebahana ary hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho an'ny fiainany sy ho an'ny malagasy rehetra. Misaotra tompoko.